zoko ve ny manitra voninkazo sa izandro ny manitra ravikazo? Ny tomanymanitra eran'ny trano? Ay, tsy zoko ny manitra voninkazo na izandro ny manitra ravikazo fa manentoento ny fiadanan'ny tompontsika mianakavy. Efa fantatrao avy hatrany fa ny fandaharana baiboly sy kolotsaina izao ampandrosoana ao an-tokantrano izao. Izahay mpankafy an Kristy ary no manatitra ny arahaba fatipatenana sy ny firaritso tsara indrina ho anareo. Fifaliana ho anay indray ary ny manolotra tantara ho anareo anio dia enoy tsara sy dinidinio e. Tantara izay misintona antsika tsirairay isaintsaina ao amin'ilay ten'Andriamanitra dia ny Galatiana 5:7 manao hoe izay afafan'ny olona no hojinjaina. Tsy ho ampiandrasina ela toy ny miandry any ambatobe Vokatry ho teraka akory isika ry mpiaino ajaina. Koa indro atolotra antsika avy hatrany ary ny tantara e. Samy mihaino finaritra tompoko. Mahafaly ny mpankafy an'i Kristy ny manolotra anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Vokatry ny ditrako. Vokatry ny ditrako. Dia ampeniny RM Arliva. Nanatotoza sy nandrindra ny mpankafy an'i Kristy. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Miriama lalan'ny avy no ilay tovovavy antsoina hoe fitiavana izay tena niaina tao anatin'ny ditra tokoa. Fitiavana Rasolo Arjao no Maeva izay tovolahy sakaisan'ny fitiavana. Lalao Estera Rajaonarivony no ineny renin'ny fitiavana. Silvera Zafindrafara no dadan'ny fitiavana. Iary lalan'i Kristy no renin-jasa. Valerira Sanazatovy no finoana ravavin'ny fitiavana. Mbola tamana be mihitsy ilay zary Maeva, nefa tsy maintsy hisaraka zahantsika se lahatiko. Fa inona mamaika andriry fitiavana? Enlahy ihany ao amin'ny tanàna fa sarotsarotan'izay. Tanora koa ve dia tsy mba hanan'olon-tiana fa zareo mihitsy koa izany mahandreraka. Fa finaretana re izao fa tsy hoe ditra araka ny fiheverandry zareo azy sekory a. Sa ahoana hozy lahary Maeva? Ka izay neo ay, impireo tanora ny tsy hidola ary fitiavana. Ary aleo amin'izay ngamba aloha hifandaontsika sa? Indray ariko. Na dia tiana azahoany miaraka dia voatery tsy maintsy misaraka. Izay indray ilay tsy chéri fa milahady izao tsika mihaona. Izay a? Dia lasa fotsiny ve izany fa tsy mba misy na dia oroka kely monja ary fitiavana. Zay ahay, dia amilahady izany a? Fa ho aiza amin'ity andro alahady hariva moa ianao ry fitiavana? Saika ho any am-piangonana ary dada. Zary fitiavana aza mba ianarana langalangana kely a? Tsy voazaza kely ray ranonorana ohatranao akoriko amironanao izay atsangatsy amanorana izao. Ho any am-piangonana ianao ko pataloha manara-batana sy akanjo mampiseho foatra ohatr'izao no anaovanao. Dada koa izany. Ho any misarika re zary dada. So dia adinonao ary fitiavana fa hanala BPC amin'ity taon'ity ane ianao e. Ka izay indrindra anie ny andehanako any. Hitraité sujet any aminy hafa ny zokony efa mba nanala BPC tamin'ny herintaona dia manana sujet BDB. Ka soloy ary reny fitafianao reny fa na ianao ary ave tsy mahatsiaro miboridana amin'ireny. Eny ary e, dada koa ty sarotiny ery. Sao daholo ny fitafian'ny ankizy.
ngazy fitafin'ny ankizy ny anaranao endany ianao soloy arireny fa tsy mba enatr'olona tsony ny tony tafindama fa maty ny ty lamody tika tsy ny zanak'olona tsisy mpife any no enaranao lasa ianao soloy arireny dadakorangatsy fa tsy fantatrao ve le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:12 hoe aoka ho tonga ohatra nareo amin'ny fitafiana amin'ny fahadiovana fa ho soloany reto e jupe lava ao be dabeko fitafiana amin'ny bridana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ireny no hoentina andehandeha any amin'ny andro hariva manala baraka ray aman-dreny mihitsy. Zary ve tiany dady e ohatr'izao zay ahay mba motomotina kokoa dia mahazo mandeha amin'izay ary ve za fa sasamiandry any izay sarika e fa dia mbola mananatra anao hatrany ary fitiavana aoka ianao mba hitondra tena mendrika naiza misy anao ho hita ho vavy olombelon'i Kristy ianao e zany foana koa ngany endry dadako efa hoe eno ary mba omeo gote amin'izay aloha afa-tsy ty dia aza mijanona riva be any miatsora misy olana na tsy mahita bus eny tompoko ary velomy amin'izay motory mahefa dia andao andeha hiaingana fa mamahy be ny ao amin'ny tanànao e ao ary mekara dia mamikira tsara e zay ary ngasaka tsy tafala tao ianao na velanao ny tigaiko teto fotsiny tsy hita hoe ho avy sa ahoana efa hainao ihany e fa ahoana aloha izany pro atsika e ho aizitsika sy toandro any zao fitiavana tsy ao bainina sy bofy dia aleo mba any ambovy any sika nanala androany e mety izany ka raikitra e sura mihitsy e mahefa mifoaza amin'izay dia anaovy ny akanjonao ka jereo efa mivalo oralina izao ary mitsangana teo amin'izay dia telo afa-tsy asa fotsiny angamba izao izay anaovan'ny dada tonga ny trano any aingana ho ahy ianao tapahanao koa nga le torimasoko ny lahibe teo marina maninona raha mba midekosy kely aty aloha ianao androany sady mba androany fotsiny ge adalanga ela sa tsy mazaka fiainana andao velomy motoka sady izay sao dia ndany sasany atyako lozy ndre koa zany fa za aloha tsy manaiky raha tsy misy fahandroany iny e eny ho afa tero ary aloha zay indray ariko vaina moramora ny varavarana dia mitsaitsaika sao dia misy mareo zay zao moa zany ny zaza eny vao mody atao trano ka mbola beto voara-benga izay ry dady meo atery finoana le filao oka mory dada fa taiza moy ianao efa hoe nandeha nianatra tany amin'ny sarika ho azy za lazao marina sa efa mianatranatra manao sipasipa sahady koa fa taiza fotsiny ianao rehefa alina be zao vao miditry ny trano mianatry ny fotsy varavarana sahady nefa zazakely io oka ho a dada inona ianao zaza maditra tsy maintsy faiza oka se dada fa marary ary tsy manao ranomasy manetrikelikeo fa zao le vao mainka mahasosotra inona ianao mifona dada tsy merina tsondre zay
Mifona androany dia raha bitsy mamerina. Ka Ataovy mbola tratrako ane ianao hoe. Mandeha ianao matory any. Ary atsara am'izay io ranomasom-boay ianao io. Bezany feako sy ranjoko izany ka fipetipetesany dada raha teo mandratra fo e. Eny e, raha ny any ny azy nefa tokony mba manaja ny zon'olombelona ihany izy. Nga na izy koa aza fahiny tanora tsy efa mba nandalo tamin'izany fitiavana izany ihany. Zaho zao tia ny vatako mifandimpanditra be aok'izany. Tena marary ka. Fa mba nanaona ihany le mahaliana ry fitiavana. Ary esora ambony tongotra aloha ny tananao ry maefa. Marary marina. Fa marary ahoana e. Ny tanako ary manafosafo malevakako. Ka izany angefa mangana avokoa ny tenako ry maefa e. Kapoka izany ka kapoka. Vono izany ka vono a. Tena marary sy mandratra. Izany nanaovan'ny dada atao. Izany ve? Tena tsy mitsitsitsy mihitsy ne izany dadanareo izany. Marina raha tsy alika rombotra. Ie, izany mihitsy e. Jerenao fa tena mangana be mihitsy a. Jereo zao eto amin'ny ranjoko eto. Enjana be koa izany a. Fa izavy izany izao mangana e. Jereo tony de tony koa. De ito. De jereo atra ty. Tena mivantibantitra tokoa izany marina. Mampalahelo be ngy fa avilo mitsotsotra eto e. Miaraka aminao ihany no atsapako ny tena fitiavana ry maefa. Fa ny ao an-tranonay bedibedy lava izao. Nenay raha teo moa mbola tsy ao e. Mba manahoana ary izay izy efa mianakany. Izay izay fahasaherana ry zareo ao. Mama koa moa tia tsy mety salama ka dia za tia lasa tsy tafiakatra fa dia miandry izay asalama azy eto. Raikitra tia ambanivohitra e. Marina raha mba ho vitangia ireny ny fitezanan'ireny zaza ireny ka. Indrindra tia le vavy matoa. Fitiavana. Tsy mba misy telefona mba hiantsoko koa moko. Dia mivavaka no azo atao e. Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky raha teo koa Andriamanitra ka dia aleo akinina aminy e. Otra mavesatra be izany lohako izany a. Sady fanina be amin'ny salebolebo. Fa naninona tampoka teo koa ary za izany. Misalebolebo marina dia andoha. Fitiavana, fanantenana, finoana, faiza daholo nareo e. Fa nga tsy arahabaneny fa tonga ane izy e.
Efa tonga neny. Avy alory fitiavana. Oay, neny? Zanako marina. Manahoana daholo nareo? Manahoana neny? Tonga soa neny? Tonga soa ianao ramatoa. Efa manahoana izay mama any ambany vohatrany? Hoe tsy hita hoe tsara, tsy hita hoe ratsy. Aretin'antitra e. Inona no netin'ny neno anay? Nalahelo anareo dia niakatrako. Tsy ho vitanao ilay fitezanan'ilay ankizy mantsy. Dia nitondra zavatra ho anay ve neny? Ary raiza aloha netana ry fitiavana fa mahavezatra izy fenao ve marary to mihanahana ohatrin'inona? Etsy ary ho raisiny. Fa efa hoe nitondra zavatra ho anay ve ho any neny? Raha vitoto retsiny ao dia anatsina. Ao fa nitondrako zavatra daholo nareo telo menada e. Fa nga izy telo menada ihany moa ny akonanao ramatoa. Ary za dia efa tena adinonao mihitsy a. Enao koa izany. Nitondrako an'ilay sakafo tena tianao renao e. Trondro. Tsy adinoko koa no nitondra ilay satroka penjy tena tianao iny e. Ay, misaotra ki malala. Tsy adinonao marina kay. Tolo ilay vita malagasy e. Zay tena tsara tokoa izy izany. Tsara kosa izy izany a. Aleo tonga dia ity trondro ity no ataontsika laoka androany atoandro koa. Misaotra ki vady malala koa. Iena re. Dada ho amin'ny soabady mbola tanora e. Misaotra azy a retsy fa tsy hoe sanatria misaraka aminy akory a. Samy hafa ny hoe misaotra sy misoabady. Eny tokoa ka manahoana ty fanomanana n'ity PPC anao ry fitiavana? Mandeha tsara mihitsy izy ao ry neny a. Fa efa nanahoana tokoa bebe leny fanginao tany e. Ahoana izany izy manavinavy an'izany? Efa tsy dia maninona re izy fa nalahelo anay izany no nampanavy azy a. Fa efa salama tsara izy ka. Nareo kosa ilozanareo iziko. Ka ho ariako aiza kosa ary nareo raha hijanona any ahy e. Sady io zanaka ao vavy io ramatoa. Mahaditra mahita an'izany amin'ny 9 alina vao miditra ny trano. Indrindra hatr'izay tsy nahateo anao izay. Fa hoana izany ry fitiavana? Izay indray ny anareo ka. Manararoatra ny tsy nahateo ahy mihitsy ianao izany a. Hitanao mantsy fa dadanao tsy dia mahateny anao. Io ara ny tena masikako. Ny olona manomana fanadinana amin'ny betibedesina. Izaho aloha raha tsy afaka eo dia nareo a. Tataraiky be ianao izany androandro mahefa. Fa taiza ianao? Zaho zay vao niravako. Ve? Ndry koa izany dia efa tsy. Fa hoaiza aloha tsika fa toa taitra sy manahy be ny pozinao izany a. Fa misinina? Tsy dia hoe misinina nefa koa misinina ihany. Aleo any amin'ny dokotera tsika dia nizao rery mahefa. Dokotera? Fa nga mbola marary ihany ilay kapoka nahazo anao reny hatramin'izao ka. Tsapako ohatry ny hafahafa be izany ka. Ohatran'ny noana nefa tsy mahinan-kanina. Tsy zakako mihitsy ireny fofona vary mangotraka ireny fa mampalolohy be ahy. Sady izay laza fa mipandavy izany dia marary be ny lohako. Misy taona za tena mandoa mihitsy ane. Tsy te hampiseho ohatrany fotsiny aho hoe hafahafa fa tena tsy haiko mihitsy e. Ry fitiavana, dia sanatria ve ka bikiny ianao e? Mahefa, tena manahy mafy aho fa tsy haiko ka. Ndao aloha any amin'ny dokotera dia hoitra ihany e. Fa efa nitondra vola ve aloha ianao e? Aiza moa ny ahitako vola ry mahefa? Any aminao any izao no antenaina mba izy. Eny e, misy kely ihany aty fa consultation ihany ngamba vitako.
ry mahefa fa tanteraka tokoa ty le efa nahitsika. Inona ny hevitra ho ianao e? Togina tsy mahateny akory zato ianao. Zao aho zao mitondra voga. Misy zaza hono ato akipoko. Nefa dia ianao ihany ngeny nametraka an'io e. Eny e, fa maninona mora tonga dia voanana any e? Ka tsy sahazany ary mahefa. Fa mahita hevitra tsara koatr'izay ary ve ndre? Tsy mahita fa zany hoe hanala zaza zany kosa aloha tena risika be ga. Nanao an'io ianao milakamilakako hanala an'io milaka mioaka. Fa ngaza reriny nanao an'io aminao e. Venao ve vehivavy dia tsy halala ny tokony ataonao e? Ka matahotra n'izany afa maninona raha tazomina ary mahefa dia ataondra rahantsika sahaonao sisa ianao. Venao nga tsy misaina? Manao hevitra taingina. Hevitra taingina hoany e? Sa ianao tsy mazoto anambady ahy? Ndry koa zany. Tsy hoe tsy mazoto aho fa mbola tsy amin'izany mihitsy aloha zao a. Tsika nge mbola mianatra e. Aleo ilamina aloha. Andray kosa ry mahefa. Nikipoko anga mety an'izany hoe ilamina izany. Tsy maintsy hitomby io zaza io dia ho hitam-bahoaka eo. Zay ve tsika sy ianao vao ho taitra? Ka zay ny ilazako amin'ireo hoe alao aniko. Sarotra be ho azy zany. Okizay aloha izany resaka izany fa tena makarary ny andohako ka. Ary leo ndre eto ny ateriko fa sao dia misy matazana eo koa tsika ko vao maika nahirana. Eny ary e, fa mba eritrereto tsara ihany aloha le hevitra teo hoe sao dia tokony hanao raharaha ihany tsika na dia izany azy e. Tena tsy mahendry mihitsy ty pikina ty ka. Marina kery fitiavana tsy. Aleo ve hoe kena ny le hevitra mahefa teo fa ohatry ny mampijaly tena fotsiny eto ka nefa mety ho zaka ny vatako akory izany ka. Rangaha. Aleo mihitsy halana any sady manimba fiainana sy rehy fotsiny. Ahoana no hita amin'ny mpiara-mianatra hoe be voka dia hoajanona izany BBC. Aleo indray aloha iresaka amin'ny mahefa amin'ny SMS ka. Aloha tsy indriny ty telefona ty. Efa matory angaha izy fa mamaly. Tsy mety mahita tory le zaho. Fandry ve mahafantatr'olona afaka manala ilay zaza indray fa tapa-kevitra ihany aleo fa koziko le bandy akamako iny fa ny ankizy nefa nanala zaza koa. Mety zany. Resao izy dia atao faran'izay aingany ty e. Zay aloha fa efa reraka be zaho. Rapito zany. Raha de mazaniko. Bonne nuit et là. Bisous. Bisous malala. À demain zany. Zay. Ary aleo aloha ezaka hitady torimasina dia tsy mety mahita azy. Tsisy miditra amin'ny lohako kosa aloha izay fianarana ka
marina raha mba tadidiko izao ny lesina raha anatina miporofy raha pitso. Alerangalo itsotsotra fa tsy. Lasa aloha zary neny fatara. Toa tsy misakafo maraina akory vao mandeha, sady vo amin'ny enina sasany eny izao e. Ka oko izao fa tena maika be zary neny a. Manao exposé mantsy izay dia mila miona daholo mpiara-mianatra anao an'ilay izy, izay iray groupe izany io. Eny ary fa hoe tia mofo tia hoaninao any an-dalana any raha izany ary. Zary dia izay fa lasa ary neny a. Tsy tafody atoandro fa mijanona any. Fa na izany ary aza mody hariva be Eno a mantsy aneny. Mba mazoto mianatra kosa ilay zanako ka. Jerefa dia nafony hatramin'ny sakafo sady mbo endry ery ndry. Fa mbola aiza ihany koa ary tia mahefa ny tsy eto ihany. Nefa zaza nefa dodana. Ineny izy fa dama saro-pisaina. Mahefa zay fa sasany andry any lahy mihitsy. Nga ndao amin'izay ary andeha. Ndao ary Sasy ilay mpandeakama koa efa niresaka fa any Ambomanga kely no misy an'ilay renin-jaza dia ahoana ho ansika izao? Fa nga ianao tsy mianatra androany ka. Tapahan'andro fitiavana rehefa mazoto ianao a. Za ve moa tsy azoto fa efa imbe dia be koa mantsy izany nanapaka fianarana. Ka maika alanana io fa hita eo ihany ny kibonao e. Sady mety anahirana amin'ny manalana io raha taraika eo io a. Andao ariko. Tsy ho hita eo ihany ve izay excuse atao any am-pianarana e. Izay nge ho any lazaiko andre. Mino aho fa hito ilay trano ka. Aleo aloha dondonina. Aleo ianao mandondona fa izaho mangofotra ka. Inona koa ary ity sary-tahotra ity? Efa eto indray ve vao emotra e? Dondony e. Ao ary anaovako azy e. Ody tompoko. Ody e. Tonga dia mandroso fa tsy midy io e. Andao ry fitiavana androso a. Toa maisimaisina be ny ato izany. Ohatra matahotra ka. Ndao hiditra fa tsisy anaikitra anao eo e. Tarito ny lalana. Andao. Manahoana nareo roa kely? Inona moa izao atondianareo izao e? Sa misy azoko anampinanareo? Aleo ngamba tonga dia vataniko ny resaka hoe anala zaza izay e. Ie, sany mihitsy tompoko. Anala zaza? Ieny tompoko. Ary mba ataovy moramora se kely fa sao dia misy maheno eo a. Fa efa firy andro moa no mipetrahany. Tsy efa iray volana latsaka eo ve izay? Tsy haiko tsara ka. Mety 3 herinandro eo angamba. Miakara reto ambony fandriana eto izahako ny kibonao e. Somary efa ngeza ihany ty fa zaza fahafiry ty voalohany. Ieny tompoko. Efa nisy zavatra nataonareo ka nanalana n'ity zaza ty tany? Zavatra ahoana moa izany? Ohatra hoe efa ninana tambavy sa ninana fanafody ianao? Ka ianao izao ny vahaolana voalohany ary farany raisinay. Dia mety ohatrin'eo izao manao azy ity raha neny a. Dia roviny izay miverina. Raha etsy ariary fotsiny.
Mba ny atsasak'izay fa tena tsaka izany a. 7 alina ary izany no alohanareo e. Atoniny kosa angambo izay ka. Afaka pitsinareo no miverina. Ndria maka aina tsara dia mba tsy manao vizana. Azo. Fa tsy misy atahorana io a? Tsisy atahorana io rehefa asako izany e. Efa mampolo taona ny any nanao an'io. Inona koa? Nareo ny te hanala sazy io. Matatesa ny vokany e. Kely jejo loatra mantsy ka. Raha tsy ny aina iny miala dia tsy mitoejaza tsony iny. Tena mitetateta. Hita mitsy hoe kely veta. Zay ary aloha fa andeha zay roa e. Raha afaka pitsy izany. Zay izany fa ndry maka aina tsara ho aho. Dia ahoana izany ahitana an'izany volo zandry mahefa? Zay mihitsy koa izao mampiasa ny saiko io nge. Mahita tafika andrangalo inona ny atao Dia tsy maintsy andainga amin'ny ao an-trano zaniko. Dia inona izany no lazainao amin'ny zareo? Hoe misy boky tsy maintsy vidiana ny ampianarana hoe. Raha ekolazy mantsy no angalarina dia mora traingo kely. Sady roviana voalohan'ny volana angatahana izany. Zay koa izany lazaiko amin'ny dada sy mama dia samy miantoka efatra lapa izany tsika. Oke ary e. Zay fa aza manao riraka mihitsy a. Tonga ianao. Zay fa mandra-peona e. Veloma efa. Mahatsiry very ireny ny nanaovanao azy ity a. Ngamba dia ho laniko hatramin'ny taolany mihitsy ty tongotrombo ty ka. Inona moa ny sakafo tsy hatsiry tonga ao am-bavanao rainy a? Tsy dia hoe izany loatra fenao mihitsy ny mahay mikarakara e. Ianao koa ty mitera vaty mahay mandihy io. Fa ahoana ary fitiavana? Izay ry neny. Nanahoana ilay exposé nataonareo tany? Nandroso tsara? Aleo aloha velesina mividy eny mafanaka. Ka izay indrindra anie izao ny saika ho resahako aminareo e. Mila mividy boky izay hanamafisana ilay zavatra lazaina ao anatin'ilay exposé. Izany mantsy fa mila toa-kevitra mafonja tsara mihitsy ozy ny mpampianatra. Tsara kosa izany ka. Fa dia ohatrina indray izao ny vola ilaina amin'izany? 4 alina ihany re. 4 alina? Fa nahoana no dia lafo be toy izany? Fa ngatsy boky roa no vidiana e. Zany hoe iray ihany fa hitaneny. Mividina boky 3 alina ariary. Dia 1 alina ho ny cotisation anjarako tamin'ilay hitanareo ilay nandehanana tany amin'ny cyber ilay nanaovana impression rehetrarehetra ireny. Satria manao participation daholo izay iray groupe rehetra. Ka inona ary ny anaran'ilay boky fa hovidiako e. Za raha teo koa tsy maintsy mandalo eny Ambohijatovo ihany raha pitso. Dia lalako ihany io. Lozy ty marina. Inona ireny langa ho foroniko eo e. Ory fitia, inona hono ny anaran'ilay boky fa hovidiany dadanareo? Fa tsy hosotro io ny lalaovina fotsiny eo. Le boky aneo efa azoko e. Le mpiara-mianatra taminay le nenitoa ny mpiasany amin'ny librairie. Dia efa tonga dia le nenitoa amin'ny fotsiny mividy an'le izy aloha. Dia efa azoko le boky fa le vola sisany tsy maintsy omeko raha pisy farafatarany. Mba tsotra koa izany nenitoan'ny mpiara-mianatra aminareo izany a? Ay, fa maninona ho andrito lasa malainday komana izany tato ato e. Tsy hoe malainday komana ahoana ary neny fa efa voky tsakitsaky
nefa eo ihany izany fa ilay fieritreretana n'ity fanadinana ho avy ty mihitsy izao no tena manahirana ny saiko e. Aok'izay izany rezaka izany fa mandihana matory dia azadino no mivavaka mandrakariva e. Izay ry izy telo mianadahy fa mbola hianatra any ianareo rapitso e. Aza dia miaro tory be loatra. Mandehana koa ianao reny raha tory fa aleo ataoko daholo reto a. Ay, fa mbola tsy atory aloha fa aleo anara-maso andreo ankizy ireo. Reo vao misy mikiliolio ao. Ataoko mahamay mihitsy indrindra fa i fitiavana iny ohatry ny hafahafa izany tato ato raha mahamarika ianao ka. Ny ianao koa izany. Mba sahirana ilay fanadinana BPC alaina re izy fa tsy aleonao ve matory. Ka na ny firesany aza ne ohatry ny hafahafa izany e. Entina mbavaka rehefa manahirana moa ilay fitesana ilay ankizy ankehitriny. Hitanao ihany. Izay tokoa moa izany ilay hoe fitazana tanora tsy vita moramorako. Izany mihitsiko. Azo aloha club andray aloha ndriry fitiavana mba misy resahana amin'ny mahefa. Aiza ny finday teo? Nahazo vola ihany ve lasa ahoana e? Io izy fa mamaly drase tantara be ary le izy vao azoko. Zany aleo any ampianarana rapitso mifampitantarana izany fa manomboka mavesatra be sahady ny masoko. Ary ianao ve aloha mba nahazo e? Eno hafa bonne nuit amin'izay. À demain ariko. Mba tenenao amiko ake fahamarinana. Fahamarinana ina ary no teneniko amindry eo ry finoana? Ka ndry ohatry ny hafahafa be zaniko. Hafahafa amin'ny ahoana koa e? Ny ato an-trano mihitsy aky masika dia kôdikôdy ohatry ny renindreny fa aiza koa ky tanora ve ky dia tsy mba hanana ny fiainany manokana? Zaho aloha dia tsy mahalala an'izany sady tsy isy fantatro izay zavatra ataondry any ampianaranareo any. Shi dia mipetra tsara rehefa mbola zazakely fa tsy. Fa ndry ve manao sipe? Za miditra amin'ny pataloha tero tsisy an'izany eo. Raha zaho ohatra ndry aza madiditra izany fa tsy. So ihany aloha raha matoky lera-pamafatrano ny sekoly fa mba mety manoratra sy manao sy ny anty carnet de correspondance ako ty rehefa tsy mianatra sy mingitrika ohatr'ireny e. Zay aloha dia marina e. Fa ty 2,000 mena azo koa ngamo vola kely ka. Ary efa vonina tsara ve ianao e? Matoza tonga aty dia vonina ary tsy asiako nenina rery mahefa. Zay le heritsaingo izay mihitsy ny tsy hafozako andry ity ka. Ary tonga ato amin'ilay renjazazahantsika ary mahefa fa izy io mba totomindray aloha. Ody e. Izy roa kely marina. Efa vonina daholo ato ny fitaovana fa nareo sisa no andrasako e. Efa vonina tsara ianao somary marary ihany ty mantsy. Hita fa zava-doza ihany ty nataonareo ty marina sady enjehan'ny lalàna. Ny amo asako sady mba famonjeko anareo e. Aoka tsisy torotoroka na raha sanatria maninona. Amin'izay aloha dia miala so dia hoe manondrotondro ny anarako aty. Ka ahoana? Vonina? Efa vonina tsara e. Mba miangavy anao ary raha misekely mba hivoaka aloha. Ao retsy mba mailamailaka e. So dia marary be.
marary mihitsy ka teanao aminy eo izay vao hoe marary a marary. Izany ve matahotra indray ara izany ka tsy alana ve izy io sa velao e? Iny ty mitranga memitra ohatry ny lelon-jazo ity? Vola efa azoko tsy miverina tsony a. Izany ao ary dia mba ataovy moramora ihany amin'ilay tsy marary. Tsy maintsy hoe marary io ko tsy marary tsy marary. Aleo mihitsy aloha atsoko fitiavana ka io eny ny numéroany. Allô, ahoana? Efa tsy dia reraka be tsony ve ndry? Allô maefa, mbola tsy tafaverina tsara ny heriko fa so ihany aloha dada sy neny fa nino an'ilay zavatra mody nilazaiko tamin'ny omaly iny hoe marary be ho any lohako, mody namoron-dainga mihitsy a. Ay, hoy le renin-jaza iny hoe matanjatsaina be hono ianao a. Fitiavanao, nga mbola marary any izao lohanao azao e. Avy midina misakafo fa tsy mangatsiaka. Avelako aloha ianao ry maefa fa za miantso azany angeny eny e. Ory fitiavana, maheno ve ianao e? Iny izy iny fa tamin'ny fatapao aloha. Fa nga le retsy dia tena nianatra be nareo omaly a. Tsy zany ry neny fa tratra ny orana be za tamin'ny alakamisy moa nitaranjanay koa EPS sy siantifika daholo dia tena mavesatra be ka vizana be mihitsy a. Ka sao dia tokony hoentana any amin'ny dokotera ary ty ianao. Ry neny ahoko izao fa aretina mandalo ihany aneny io e. Aleo neny mba matiza andro amin'ny fotsiny misakafo fa tena reraka be ilay miakatra sy midina. Marina e, mba miantahanta kely amin'iny aloha. Endray ary ho fahateriko ny sakafonao raha izany no tianao. Fitiavana, ahoana kia? fa marary ahoana ity e? Efa hoe marary antobe ho aza, vizana be a. Fa marary ahoana? Dia vizana ahoana koa? Aza be fanontaniana kia. Izay fotsiny dia ampy. Fa manina raha manantona makany amin'ny dokotera aloha e? Retina kely tsisy dikany io e kiry, andehanana ho any amin'ny dokotera. Ka na izany azako sarobidy nge ny fahasalamana e. Aza be lazao eo ndry e, ndana ny raha ndry atao fa tsy. Eny ary e. Ny fatim-bola koa zany tena reko mandeha be mihitsy moa nanomboka omaly alina. Tena marary loatra ka nahatonga ho vizana be ohatr' izao. Dia tena navitana nalazaza tokoa mantsy izany ndry fitiavana. Namono olona anie izany raha marimarina kokoa ny lazainy. Asa fotsiny raha tena fantatry dada sy neny hoe nanalazaza ny ety fitiavana kelinareo. Tena vizana be azany. Afaka tapabolana zany ny examen BEPC dia ho tonga. Nefa za na napatapaka foana, tsy misy afa-tsy mahefa no ato an-tsaiko. Marina raha mba vonina amin'izany ty zananalazaza no ato an-dohako. Ka raha ho abola pitilo no mivoaka any dia tsy mifaka fa ho haiko tsy atoro e. Saingy tsy izany ihany fa reto taranja maro be anahoana. Ohatra mandromandro manana aretina ane ianao zany ny fitiavana e? Ka Efa mahay be nga ianao io ny to tsy Zany ery dada amin'ny 7 alina dia amin'ny 4 maraina fandraisako kahie dia tsy ho hitan'ny dada mihitsy satria amin'izany ora izany efa rendrika ny torimasonareo. Zany Tsara aloha le fandaharam-potoananao fa tohizo e. Inona
akory izany eo? Disefitra ianao ry dada. Izany kahe izany ny boky tsy tiako sokafana indrindra. Marina e, ny avy zanako azy ity tsy hitako mihitsy izay hitondrako ny tenako koa. Hianatra. Masika ianao fa moram-bakaina ry dada. Miomandry ry fitiavana fa andeha etseny sika roa izao hividy akanjo anaovandre examen. Izany very neny. Andraso ary aho fa hiomana vetivety e. Dia izay tiandry koa natao laoka amin'ny fotoana analandry examen io satria izay mba afaka andry ny tanjonay e. Saotra rery neny a. Ary malakilaky e. Raha mba fantatro matsy ry neny, tena marina fa nanaonao foana nety zanaka vavy kelinao. Engany tsy ho fantatro ao mandrakizay izany. Zany raha mba mamaly antso na SMS mihitsy fitiavana ka. Ay, tokoa moa ka andro ny BBC androany. Aleo aloha tsy elingelenina so manahirana ka. Marina ty malagasy ty raha mba misy ho raisina mihitsy sady tamin'ilay andro nanabangako sy nianarana tany an-dakilasy ny mipotra tao. Ahoana re ty e? Marina raha mba mahita ho soratana. Aleo rangaha atao izay hamenona fotsiny any tia. Soratsoratana any dia izay alehany. Ataoko ainga any ity dia ataoko izay ho tiana fa sady efa tsy hitako tsony koa izay atao eto. Zanako marina. Fa nga mora kely izy tao ny tonody alobe ianao e. Inona koa reo mora teo ry dada? Ie, sady maika no manandra-pitsy koa Ay, ataovy tsara anaka ny fanadinana fa io no antoko hidiranao eny amin'ny lycée. Sady mba reharehana iray aman-dreny koa anera tafita amin'ny fianarana nareo ankizy. Zay ry fitiavana kely ianao ne mba vavy matoanay e. Endre ry dada. Zay va dia manantenanao zay e. Efa miezaka mafy ahy e, aza matahotra. Ese ry dada e, indrisy mantsy. Fitiavana, fitio. Mifoaza amin'izay fa ngatsy ianao anglais androany toa mbola eo ihany e. Moa zaho option atri dia mbola manao fanadinana kay moa za androany. Tena kamo be mihitsy azanka. Androany re sisa ny farany fahinina ary ty ala hoeraingana fa tsy tareo ianao korasika izanako Allô? Allô? Efa vita iny ny BBC anao fa ahoana indray mipro atsika e? Aiza dia roviana no nalazy kely? Samy mihitsy izao lesy ny tena ilaiko sady tsy nisy namokatra mihitsy tany e. Aleo aloha ateriko any amin'ny fitity ronono ity dia mbola mafanaka. Tena ilainy izao ty amin'izy reradrerakavina anao examen io. Zany ve? Tsy maninona izany fa amin'ny herintaona indray mamerina e. Tsy maintsy manatanjatsaina tokoa aloha e. Fa sheria. Ry lanitra iny tieny misofiko. Aleo tsy kotabaina aloha fa enona eto avelana eto. Inona ary zany resahan'ny fitiavana izany? Misy miantso amin'ny telefona ane izy zany e. Sady ohatran'ny resaka hafahafa izany. Hoe ahoana retsy?
aleo eny amin'ny hazo be tsika manao fotoana fa eny tsy dia be olona dia amin'ny roa tolakandro ve mety aminao? Rapitso io amin'ny roa? Ay, okary, mety tsara zany ka. Zay zany fa rapitso. Hoe, bisous. Bisous elahy. Reko zany a. Zay ka ny tena mahavariana sy mahajejojejo an'ity fitiavany ty any am-pianarana. Aleo jokoko moramora aloha izy amin'le fotoanany rapitso dia ho hitako hoe izy zany tena manadala sy mahavariana azy amin'izany ka. Reo aleo hoe aloha inony eto ambadimbadika eto zay resahany. Apetaka tsara ihany ty arovava oriny ty, amin'izay tsy fatandrasana tri tazany tapoka. Io fa taona nala arovava dia nanao bisous? Tsy manaka an'izao mahita io raha tonga any an-trano any. Inona hono zany lazainy? Aleo inona moramora ihany aloha fa tsy koropahana. Dia efa nanahoana aloha fahasalamany toa tamin'ilay nanala zaza iny? Le nanala zaza ve? Enjana be aloha iny e, tena enjana. Saika maty fa zany hoe zao efa mba savaka. Fa hono alo hoe toavy aloro mahefa tena tia marina. Andrekako, tia lozanao ry fitiavana dia mahavita hatramin'ny nanala zaza ve? Tena tsy mampino ka. Mamandalitra ray aman-dreny fotsiny ianao re mody malemy tsy azo reny. Ay mody miketrika zava-doza. Tena tsy voatsindriko mihitsy zany foko zany ka. Aleo alehako eo amasiny io bandy io mihitsy dia ataoko miara mahita eo izy roa. Inona la? Kay, venao ve ry zoko mitapy? Dada. Zandra ny lazainy la mitapy. Ary ianao ry fitiavana, lasa ianao mody zao dia zao. Aizao nataonao aty? Dada, andeha ody fa na izany aza zafinoana re izy. Dada inona? Lasa ho ianao mody Io rehefa namotika ny fiainanao ko mbola rovarovanao eo ihany. Lasa ianao? Mahefa. Are la, salahy zany nanimba ny zanako. Atao labe voky izy dia avy eo alanindray mba fantatry elahy mo. Zaza tsy ampitoana nefa ty e. Tena mifona re, tena mifona. Fazatoriana ataoko daholo izay tianareo rehetra. Mifona. Tsy ilaiko elahy manadalana miarakaraka amin'ny zanako tsony. Azo. Raha tsy zany eny ambany atsinana ny lahy mina mangaly. Eny tompoko. Zaza manafitoana tsy. Orenina, aza ity kely indray le filatsy fa misy zaza tena tsy mety fay mihitsy atao trano ato Fa mintsiny zao rainy nanondrana andrainy ianao e. Fa nanondrana hoana? Io ny ianao mody binaika atao trano ato fa mandeha vitay atsalaka. Fa naninny? Nanala zaziny ianao e. I fitiavana ve? Fizandray e, avia ty ianao ry fitiavana. Marina ve zany lazay indrainao zany ry fitiavana? Marina zany. Manala zaza nampianarina anao any am-piangonana sy any am-pianarana. Manala baraka ray aman-dreny, ataoko mandraingirangy ianao androany. Inona ianao, mialana ianao. Tena marina ve zany fitiavana? Nanala zaza ianao? Totorana angeneny zandry tady. Zao ny tadiavinao, zao ny vokatry ny ditranao. Ny afaty sy ny ampijaly anay ray aman-dreny mihitsy. Neny Ny vadiko marina. Neny Aleo any ny tananao mpamono olo iny fitiavana. Aleo etsona ambulance aingana fa tena ho faty ty marina. Aiza mola numéro teo? Neny Allo? Ie,
Ambulansa? Ie. Aty Soraka ihany e. Misy marary mafy. Ieny tompoko. Io. Raha maninona mivadiko dia tsy miala aminao ary fitiavana. Lasa ianao mandeha ihany. Tata, asa tao an'izany izay. Nanomboka teo dia norohan'ny tata fa antony nahafaty an'neny. Tsy mametsy ny asa satria ny fahinon'ny ny adalako no nahatapaka lalandra azy. Manano tena tsy vita ny tata. Ny zandriko koa dia finoana sy fanantenana ka mboty sahady vokatry ny ditrako. Mahefa raha teo moa tsy nahenoana vaovao tsony. Tsy mandray ny antsiko na mamaly akory ny SMS-ko izy. Tsy diplôma nanako, tsy traikefa ihany koa. Vokatry ny ditrako izy. Kanefa hoaiza tsony. Ranondraraka tsy azo rofiny reny lasako reny. Samy vokatry ny ditrako. Narahantsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe vokatry ny ditrako. Vokatry ny ditrako. Dia ampeniny RM Arliva. Nanatotoza sy nandrindra ny mpankafy Kristy. Miriam Lalan'ny avy no ilay tovovavy antsoina hoe fitiavana, izay tena niaina tao anatin'ny ditra tokoa. Fitiavana Rasolo Arjao no Mahevo, izay tovolahy sakaizan'ny fitiavana. Lalao Estera Rajaonarivony no Ineny, renin'ny fitiavana. Silvera Zafindrafara no dadan'ny fitiavana. Iary Lalan'ny Kristy no renin-jasa. Valerira Sanazatofy no finoana ravavin'ny fitiavana. Narahantsika teo ny amin'ny tantara iny, ny valan'ny ditrako. Mitondra makaiza tokoa moa zato ditra e. To ohatrany matsiro dia matsiro ery zato izy rehefa eo am-pakafizana. Kanefa any amin'ny farany manaikitra toy ny amboa kely tiana. Ny ditra ho no mahakely lahy. Ka raha mandray lesona isika dia hita fa manimba tena sy manimba fiainana, manimba ny hoavy manontolo. Zany ditra zany. Ry tanora namana, ry zandry isany. Aza tao toy ilay banganiana mbotavo ny fiainana ka tsy akotokana ihany dia any an-tenda fa alaivo ambony, alaivo ambany. Mandinika hono vao mipataloha fa sao dia nirina ny lasa aloha e. Zay vao hivadika toy ny lohalika alika eto zato izy ka ny aloha indray ny lasany aory. Ajanona ny ditra fa tsy mahazo e. Jereo any ny tantarandry fitiavana sy ry Mahefa e. Ao anatin'ny taonany ty andrakandrana, ao anatin'ny lerany ty makatsirony. Kanefa dia nidona tamin'ny rindriny. Ny eo atratra tsy lavo, alao koa rain'ny labe ho ny fitenenana. Ny fianarana tsy vita, ka mipingapinga amin'ity fiarahana sahady, fanaovana sipasipa, firaisana ranofo amin'izato taonany mbola zazabodo. Zay no ilazaina amintsika hoe rehefa mbola mianatra aloha, ajanony tanteraka any ty resaka fitiavana ity, tiako sipasipa ty, fa tsy mitondra makaiza tsy akory io. Rehefa mbola tsy tafiditra ao dia tao mamy ery, adray mena be miraviravy. Ka raha vao tsy maharitra ianao fa avy hatrany dia hikepoka, dia indrisy fa ho zari-poizina animba ny fiainanao ho avy manontolo. Ny fifandraisanao an'izany mena be miraviravy tsy haritra ao zany. Dikan'izany na iza mitory fitiavana aminao rehefa mbola ao anatin'ny fianarana aloha, rehefa mbola tsy nahazo ny baccalauréat, ataovy tsia. Na iza ry tovolahy ohatra ny mba titianao
rehefa mbola tsy nahazo amin'ny bakalorea akory aloha avela ho any e. Zany fitiavana zany anie ho hita ho azy eo foana e. Raha mbola mikiry manatotosan'izany ihany anie ianao dia ho tonga amin'ilay fiteny mahazatra hoe ampangainy malotony tahaka ny alika nihinan-droatra, na isy eo anafina dia anafina fa 100 eo azy ianao, tsy maintsy ho tratehaka eo ihany aoriana kely ao toa an'izy roa kely teo e. Nefa rehefa avy eo dia nizakany vokatry ny ditrany, tsy mba tonga amin'izay tanjona ny riana akory, fa simbasimba fiainana ty alohan'ny fotoana ny mahasoany aloha vao ny mahafinaritra ry afako hoe hoy ny Timoty 1:5-2 hoe tehirizo madio ny tenanao aza miombonao tamin'ny sasany, ko iny ty ampipingapinga ny tanora irosady amin'ny firaisana ara-nofo. Oky aza miditra amin'izany mihitsy, na hisaraka amin'iza na hisaraka amin'iza, aleo ny sitrapon'Andriamanitra hatrany hatrany ny tanany. Arak'ilay Salamo 5:5 hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Meteza hifikitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao e, mba tsy hanenenana. Ary aza raisina ho tsy fitiavana reny fibedesana ataon'ireo ray aman-dreny, mpanabe, zoky izay mba mananatra anao e. Fa raiso ho toy ny tsorakazo-pitiavana reny. Ny anadray aman-dreny mansono toy ny tsy mpakombalahy, tsy mahavoa mahafanina, mahavoa mahafaty. Andriamanitra raha teo tsy azo vazo vaziana fa izay afafin'ny olona no jinjaingy, arak'ilay teny farentsika tao anatin'iny tantara iny teo. Galatiana 4:9 no misy azy, izay mamafirivotra ho no mijinja tadio e, hoy itsika malagasy izay. Ka raha tsy te hijinja fahasimbana rery havana, andeha ajanona any izay ditra sy adalàna, na tsy sy hafantatra zany hoe ny zavatra ataonao e. Le enjehan'ny eritreritra manahirana ihany arak'ilay teny hoe aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra. Nefa eo ihany le hoe eritreritra manenjika, fa le miaina ao anaty fahotany e, tsy mitondra makaiza afa-tsy any amin'ny fahafatesana, satria fahafatesana ny tambin'ny ota. Araka ty teny ato amin'ny baiboly ty, Romana 5:7 hoe fa fahafatesana ny tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao e. Avelao any izany ditra izany, avelao any ty sipasipa ty, avelao any ty firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana ty e. Ary aza miditra amin'izay fanalany zaza fa minon'olona tsotro izao izany dia aza manaonao foana e. Ho andray aman-dreny kosa asandrato mandrakariva ny vavaka ho an'ilay sombiny iainao, ka na any amin'izay tsy hitany masonao indrindra aza dia ny anjelin'Andriamanitra no hiaro azy sy toby manodidina an'ireny ankohonanao ireny, ary ny tompo mihitsy ihany koa no hananatra azy sy hiaro azy ireo tsy ho rembin'ny Satana. Mila mandroaka ny asa maizina mandrakarivintsika, tsy hanakery ary tsy hanapahefana amin'ireny ankohonantsika ireny, ary mila manana paikady tena tsara hoentina hitezana ny ankizy sy ny tanora. Mivavaka aza mitsatra e. Tesaloniana 1:5-7 fiaina mbavaka ao anatin'ny ankohonana, ary tandremy ihany na izany na tsy izany ny fo, tsy ho mora voakasika manoloana ny zava-misy samihafa e. Dia izay indray no lesona noraisintsika tamin'ity androany ity. Ataovy toy ny teny soa-sakafo re, izany teny rehetra natsipy tamintsika izany. Ka ho zahay mandrapitafa tompoko.